Araky ny tapaka tao anatin'ny fivoriana izay tanterahany filan-kevitra ambony tetezamita ny herinandro lasa teo dia ho amin'ny rapitso alarobia faharoa amby roapolo ny volana May no anatanterahana ny fifidianana izay ho filohan'ny ty andrim-panjakana ity. Raha ny zava-nisy androany aloha ny resahana dia nandeha tetsy roa ny fandresendahatra samihafa eo ihany koa ny fifampiresahana eo amin'ny samy parlementaire eo anivon'izay CST izay. Vola Ravavy no mitondra ny antsipirim-baovao sary ny Tsirako Torso. Efatra amby roapolo ora mialohan'ny fifidianana izay filohan'ny CST nitohy ary mandeha mifampiresahana samihafa amin'ny fifidianana izay filohan'ny filan-kevitra ambony tetezamita izay. Anarana parlementaire CST maromaro mihodinkodina ary heverina indray anjara ao anatin'izay fifidianana izay isolo ny filohan'ny CST ny général Dolin Rasoloso izay candidat amin'ny filoham-pirenena. Andriamatoa Norbert Lalala-Tsiramonana, Alain Ramarsan, Joseph Hollande, Marante Jean de Dieu, Henri Le Cacheur ary Robert Razaka no anisan'ny fantatra fa mety hifaninana amin'izany. Ny parlementaire Robert Razaka dia nanamafy androany ny fahavononany amin'ny fandraisany anjara. Rehefa natolotsy namana candidat ny tena ary naneky koa dia mba miezaka mifampiresaka amin'ny namana rehetrarehetra izay fidy ka tsy moramora ihany anefa zany satria be ny candidat enjany fampiresahana fa dia atrehina ary vonona handray anjara amin'ny fifidianana izay atao Hamaray alarobia le 22 fa tsy moramora zany satria olo-dehibe tena olo-dehibe mpanao politique goavana no iresahana tsy maintsy mametraka mazava tsara ny programme nasa ametraka ny fijerenan'le CST aiza ho aiza ny fametrahana azy zay. Raha ny feo mandeha androany dia misy amin'ireo parlementaire CST no tsy mankasitraka ny anatanterahana fifidianana filoha vaovao. Araka izany dia heverina fa hafana ny fivoriana eo anivon'ny CST rampitso.